iravoravo anome voninahitra an'Andriamanitra fa indrindra ny ray fitahiana sy fifaliana. Fety rososina no ankalazaintsika anio dia ny fetin'ny reny mazava ho azy, ka dia miarahaba ny reny rehetra izay tonga eto sy manatrika izao fanompom-pivavahana izao. Planina an'Andriamanitra tsara nanaovan'ny olombelona lahy sy vavy, ary fizorana ao anatin'ny planina an'Andriamanitra ny mahareny anareo, ka dia miara-misaotra an'Andriamanitra aminareo amin'izany ny mpino rehetra. Fa fetin'ny trinité masina koa anio, dia ilay Andriamanitra telo izay iray tsy takatry ny saina, tsy azo ny saina velabelarina, kanefa mifono ny tsy ambaratelon'Andriamanitra na ny ministère de Dieu. Andriamanitra iray nefa telo. Ilay Andriamanitra ray, zanaka ary fanahy masina, izay tsy azo sarahana nefa koa tsy azo afangaro. Tsy vitan'ny sain'olombelona sy ny fahaizan'olombelona izany, fa tanteran'Andriamanitra, romen'Andriamanitra antsika ny velona izany feno, ka dia ampitomboina amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Petraka isika.
aoka hiara-mitsangana ny fiangonana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny salamo 7:7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina ary ny andininy 12 sy 17 ny antsika mifampitaona hideran'Andriamanitra ary mbola tohizantsika amin'ny hira fiderana 7:70 ihany izany. Alleluia! Midera ny Tompo ianareo any an-danitra, eny midera azy ianareo any ambony any. Midera azy ry anjeliny rehetra, midera azy ry tafin'ny tontolo, midera azy ry masoala mambolana, midera azy ry kintana mazava rehetra, midera azy ry lanitra faratampony mba aminareo rano ny amboniny apakapaka. Aoka ireo samy midera ny anaran'ny Tompo, satria izy no nandidy dia ary ireo, sady nataony maharitra mandrakizay sy nomeny lalàna tsy azo tikaina. Ry tovolahy sy tovovavy, rozoky olona ambaniny ankizy, aoka ianareo samy midera ny Tompo, satria ny anaran'ny rery no avo indrindra. Amen. Ivavaka isika midera sy manome voninahitra, mankalaza sy manandratra ny anaranao izahay Tompo, fa avy manerineriny ianao, ambony ny anaranao ary ny fanjakanao sy ny fiandriananao manapaka izao tontolo izao. Midera sy mankalaza anao zay satria mendrika zany ianao, lay pahary anay, mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, lay nanendry n'olombelona lanjaka amin'ny zavaboary rehetra, ka hitarika zany zavaboary rehetra zany anome voninahitra anao kosa. Koa dia mideranao zay Tompo, miaraka amin'ny anjely rehetra, miaraka amin'ny planeta rehetra, dia ny masoandro mambolana ny kintana mazava. Mideranao zay miaraka amin'ny zavaboarinao rehetra, na ny mananaina na ny tsy mananaina. Midera ny anaranao zay amin'ny fonay manontolo sy amin'izay rehetra manodidina anay, satria nomenao anay ny hafe ireny mba azahoanay kosa manome voninahitra anao sy manandratra ny fiandriananao tsy misy fetra. Amin'ity alahady ity dia nomenao anay ny ankalaza fety rososony, dia ny fetinao zany, fetinao lay Trinité, nefa koa ny fetiny reny zany, dia ny fetinay zanak'olombelona satria avy amin'ny reny no nipoiranay rehetra. Atambatrao zany, akambanao zany, ampisehonao fa tianao ny ombonaina aminay, tianao ny hiara-dalana aminay, ary tianao ny ampiray anay
ao amin'ny fanjakanao mandrakizay. Meteza ary eto anivonay ahatanteraka izao fotoana izao ary meteza anjaka ao aminay anananay firaisana amin'ny Kristy zanakao ary ahatonga anay iombonaina aminao mandrakizay. Dia angatana amin'ny arantsoany zany misaotra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Petraka isika. Izao ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika amin'ity alahady ity. Zaho ny tompo Andriamanitra ao ny tompo. Ko aza manan'Andriamanika hafa ianao fa izaho ihany. Aza manao saritsampy voasikotra ho anao. Aza manonompoana ny anarako ianao. Mitandrema ny andro sabata mba hanokananao azy ho ahy tompo Andriamanitra ao. Manaja ny rainao sy ny reninao araka izay nandidiko anao. Aza mamono olona, aza manitsikitsabady na maka vadin'olona, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga amelezana ny namanao, aza mitsiritra amin'ny vadiny namanao na ny tranony na ny taniny na ny mpanompony na ny ombony na ny borikiny na izay mety ho fananany. Izaho no Andriamanitra ao. Manoloana zany sitrapon'Andriamanitra zany dia ndeha andiny tena isika ary anaraka izao tonom-bavaka izao. Raha eo misotranao zahay fanekenao olonao na dia tsy mendrika aza. Ianao ilay Andriamanitra tapitrohatra. Ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra, tompony tompo sady mpanjakan'ny mpanjaka. Nanaiky ho tomponay sy ho Andriamanitray tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Masina nefa ianao ka tsy azo vazivaziana. Ary ny maha-olonao anay dia nitaomanao anay ho amin'ny fanajana, ho amin'ny fanomezam-boninahitra, ho amin'ny fanarananao ary indrindra ho amin'ny fanehoana ny fahatsaranao rehetra. Tsy vitanay anefa zany. Tsy nay nanajanao amin'ny maha-Andriamanitra anao zahay. Tsy nay nanajanao amin'ny maharay anao zahay. Tsy nay nankatony teninao amin'ny mahateny velona sy teny mandrakizay azy zahay. Tsy nay nitiny namanay tahaka ny tiavanao anay zahay. Fa nity tamin'ny fitiavan'olombelona, fity miovaova, fity mamadika, fity voafetra ary fity mamitaka. Tsy nahay naneo tao amin'ny mpiarabelona taminay ny amin'ny fahatsaranao zahay. Fa indraindray aza nanjary ny apanganao ho lay Andriamanitra mpanao ratsy noho ny ratsy nataonay. Na tamin'ny teny zany, na tamin'ny fihetsika zany, na tamin'ny asa izany, na tamin'ny toetra izany. Tompo ankehitriny manatona anao zahay. Ka ny amin'izy zay ianao no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Ianao ny rainay tsy misy afa-tsy anao. Ko dia raiso ny fifonanay. Diovy zay no ny anarantson'i Jesosy Kristy sy ny herin'ny rany. Ary avozo ny fanahinay ahatonga anay olonao tokoa. Miaraka ny fiangonana. Rainay be famindram-po mitalao aminao zahay. Mamelany elokay. Diovy zay ho afa-pahotana. Sasao zay mba ho afa-keloka. Ary avozo ny fanahinay mba vonoka ny poanao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanako mpamonjena no angatana aminao. Amen. Amen.
ny andriamanitsika dia andriamanitra fitiavana mandrakizay ny tiavako anao izy zany no ampaharetako ny famindrampo anao ko antsika mibebaka marina avaoziny ray ny famindrampony enoy ny teny manambara izany iara-mitsangana isika hoy ny tompo zaho ny tompo andriamanitra mamindra fosy miantra maro-po sady be fitiavana ary mahatoky maneho ny fitiavaka amin'ny taranaka fararivo aho ka mahalefitra ny eloko amam-pahadisoana ary ny otanao rehetra fefa nitiavin'andriamanitra tokoa zao tontolo izao ka nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hovery zay rehetra mino azy fa hovelolaina mandrakizay ka tsy nandray ny fanahiny zao tontolo izao isika fa ny fanahy avy amin'andriamanitra mba handehanantsika araka ny sitrapony ary alalantsika ny tompontsoa rehetra efa nomen'andriamanitra atsika ko navelan'andriamanitra ny fahotanao ny fitiavany sy ny famindrampony amin'izao sisa izao aza manota intsony ataontsika ny hira 7:7 ny andininy voalohany sy fahaefatra petraka isika
Nous arrivons au moment dédié aux enfants et aux jeunes. Je vous demande donc de vous lever pour chanter ensemble la première et la troisième strophe du chant numéro 784. Pour ce moment que tu nous donnes aujourd'hui, pour comprendre ce que tu veux nous dire. Nous te demandons pardon si nous avons fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Nous te demandons maintenant, Seigneur, de déverser sur nous ton Saint-Esprit pour nous aider à vivre dans ta parole. C'est au nom de Jésus que nous faisons cette prière. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est intitulé « C'est une œuvre de la grâce pleine d'amour de Dieu, pleine d'amour que Dieu accomplit dans l'existence humaine par le Saint-Esprit ». Et pour cela, je voulais vous parler d'un livre. Je ne sais pas si certains parents connaissent le livre intitulé « Mon amour », c'est un livre pour enfants. En fait, dans ce livre-là, il y a un petit garçon qui va avoir un dialogue avec sa maman. Et il va demander à sa maman, « Maman, est-ce que tu m'aimeras toute la vie ?» Et là, en fait, la maman va lui dire, « Tu sais quoi? Je vais te dire un secret. » Et là, elle va lui dire beaucoup de choses, entre autres, « Je t'aime depuis que je te connais, et même avant. Je t'aime quand tu le vois et quand tu ne le vois pas. Je t'aime quand tu fais comme moi et quand tu fais comme toi. Je t'aime quand tu es le plus beau et quand il n'y a que moi qui le vois. Je t'aime quand tu marches comme un grand et quand je marche comme une grande. Je t'aime quand tu es contre moi et quand tu es contre moi. Je t'aime quand tu as réussi et quand tu vas réussir. Je t'aime quand tu penses à moi et quand tu oublies. Je t'aime quand je pense à toi et quand j'oublie. Je t'aime quand tu pars à la guerre et quand tu changes d'avis. Je t'aime quand tu sens bon et quand ça n'a pas d'importance. Je t'aime quand c'est bien toi et quand je ne te reconnais pas. Je t'aime quand tu écoutes et quand c'est mon tour. Je t'aime quand tu es comme il faut et que ça ne dure pas. Je t'aime quand on est ensemble et quand vous êtes ensemble. Je t'aime parce que tu es mon enfant, mais que tu ne seras jamais à moi. Bien, tu vois, c'est ça mon secret. Je t'aime chaque jour et pour toujours. Donc en gros, dans cette histoire, la maman va dire à son petit garçon qu'elle l'aimera toujours, quoi qu'il arrive, même s'il fait des bêtises, même s'il arrive qu'il y ait des choses qui n'iront pas, et ben la maman aimera toujours son petit garçon. Et de la même manière, Dieu, il va nous aimer inconditionnellement. Et ce sera par le biais du Saint-Esprit qui va nous traduire cet amour. Il faut qu'on lui fasse confiance. Pour finir, je vous invite à lire le verset dans Romains chapitre 5, verset 5. Je lis au nom de Jésus. « Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Amen. Dia io manao amin'ny vakteny sikariavana ataontsika ny hira 590 dia miakatra ety ny mpandray anjara mivavaka sy ny vakteny telo.
izao sotranao zay satria rehefa avy namela ny heloka ianao dia mbola velanao indray zay andray ny teny tsy afatra avy aminao. Ko mangataka aminao zay tompo ianao ny anokatra amin'ny masom-pananay, anokatra ny anatin'ny fona ihany ahafahanay mandray an'izany teninao zany ary ahafahanay miaina an'izany teny tsy afatra avy aminao zany tompo. Dia amin'ny anaratsoanao Jesosy no mahay zavavaka izany. Amen. Hiaraka maka soratra masina tsika. Zany dia ho hitantsika ao amin'ny Eksodosy. Eksodosy toko fa 4:30 ny andininy fa 4 ka hatramin'ny fa 5. Eksodosy toko fa 4:30 ny andininy fa 4 ka hatramin'ny fa 5. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Dia nanamboatra vato fisaka roa mitovy amin'ny teo aloha izy. Dia nanamboatra vato fisaka roa mitovy amin'ny teo aloha i Mosesy. Ny ampitsy vao maraina dia niakatra teny Sinay araka ny baiko no meny Tompo azy izy sady nitondra ireo vato fisaka roa. Nidina tao tamin'ny andro raona ny Tompo ka nijanona tao niaraka tamin'ny Mosesy. Nambarany azy ny anarany hoe ny Tompo. Avy eo dia nandalo teo anatrehan'ny Mosesy izy sady mbola nanambara hoe izao ny Tompo. Tompo Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharo-po sy be fitiavana sady mahatoky. Maneho ny fitiavako hatramin'ny taranaka faharivo aho ka malefitra ny heloka ampampadisoana ary ny ota. Nefa kosa tsy manamarina izay meloka fa mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka maparany hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika. Dia niankohaka aingana hatreo amin'ny tany Mosesy mba hitsoaka ny Tompo sady niantso hoe Tompo, efa nahazo fanambinana teo masonao ihany aho, koa miangavy anao mba hiaradia aminay. Maditra mafiatoka ity vahoaka ity, nefa mba havelao ny heloka amampahotany, ka raiso ho vahoakanao zahay. Mbola hotoizantsika ry havana ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Izany dia ho hitantsika amin'ny Korintianina faharoa toko fa 7:20 atomboka amin'ny fa 1:20 ka hatramin'ny fa 7:20. Korintianina faharoa toko fa 7:20 andininy fa 1:20 ka hatramin'ny fa 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary farany ry havako, veloma finaritra ianareo, miezah ho tonga lafatra, mifampahereza, miraisa saina, mihavana, dia hombanareo ilay Andriamanitra loharanony ny fitiavana sy ny fiadanana. Mifanaova veloma amin'ny fanoroam-pihavanana, manao velomanareo avokoa ny vahoakan'Andriamanitra. Izatsika mivaky teny izany dia izatsika eo amin'ny filazana araky ny jauna sy vakitsika eo am-pitsanganana. Filazantsara araky ny jauna toko fa 3 ny andininy fa 9:20 ka hatramin'ny fa 9:20 izay mivaky toy izao araka ny Jesosy. Iny nitiavin'Andriamanitra fatratra izao tontolo izao ka nomena ny zanany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa ho velonaina mandrakizay. Andriamanitra manko tsy naniraka ny zanany ho teo amin'izao tontolo izao mba hanameloka an'izao tontolo izao fa mba hamonjy an'izao tontolo izao amin'ny alalany. Izay mino ny zanaka dia tsy heloina, fa izay tsy mino koa dia efa voaheloka rahateo noho izy tsy nino ny zanaka ilay tokan'Andriamanitra. Amen. Amen.
amin'ny alalan'ny fanahy maso dia ny fanahy mason'Andriamanitra ny hitahadaranantsika azontsika mahatakatra ny asan'Andriamanitra tanterahany amintsika amin'ny mahatelo izay iray azy petraka isika asam-pahasoavana feno fitiavana no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olombelona amin'ny alalan'ny fanahiny masina fahasoavana ny fahasoavana amin'ny ankapobeny dia entina milaza ny fanomezana tsara avy amin'Andriamanitra rehetra ny soa rehetra izay omen'Andriamanitra antsika ary ny hirantsika ao amin'ny firana ny 7telonjato dia milaza hoe dia raha ho Andriamanitra fa izy ny loharano-tsoa Andriamanitra loharano-tsoa mandrotsaka ny fitahiny ny fahasoavany amin'ny olona fa manana ny heviny manokana entina milaza ny fahatsaran'Andriamanitra koa ny fahasoavana ry avana indrindra nentina nanatona antsika mpanota namonjeny antsika sy tantanany ny fiainantsika novonjena maimaimpona tamin'ny alalan'ny zanak'Andriamanitra isika mpanota fa fony mbola mpanota isika dia nahariarin'Andriamanitra fa tiany ka nomeny ny zanan'ilay tokana hoy ny Romanina 5:1 novonjeny maimaimpona ny mpanota ary dia notafiny ny anaran'i Jesosy Kristy zanany isika ilay anarana sarobidy indrindra ilay anarana ambony mitory famonjena mitory fandresena ary anarana mitondra fiainana natonga ny Paoly teny tsy zatsony eny velona Kristy ny velona ato anatiny nahoana ny tsy Paoly tsony ny velona satria ilay Paoly ratsy ary ilay fahatsaran'Andriamanitra kosa nomeny tamin'ny alalan'ny fanahy masina velona ho an'ny Paoly mahatonga ny Paoly sady miaina ny fahatsarana mitory fahatsarana dia tantaniny amin'ny alalan'ny fanahy masina isika ny fanahy masina izay velona sy miasa mahery ato anatintsika ny fanahy masina izay manamafy mandrakariva amintsika fa zanak'Andriamanitra isika ary raha zanaka dia mpandova ny soa rehetra avy amin'Andriamanitra sady mpiara-mandova amin'ny Kristy ny fiainana maraza misy zavatra telo zany izay hojerentsika anio indrindra amin'izao fetiny trinité izao voalohany tompony fahasoavana Jesosy Kristy tompony fahasoavana tsy fahamendrehana nentin'Andriamanitra nanatona antsika sy ny asa tamintsika fa fahasoavana zarain'Andriamanitra ho an'izay mino ny zanany ny areny tsy hitalany ny any an-danitra sy ny aty an-tany zany nefa tsy nomendrika nomeno zany fa izay mino ny zanany izay tia ny zanany ka mandray ny famonjeny sy manaiky anaraka azy efa voalaza ombenombeny fa ny hoe mino any Kristy sy ny hoe mankatony teny sy ny hoe tia azy amin'ny fony rehetra dia synonyme mitovy ihany ny hoe tsy ny fahamendrentsika no entsika manatona ny tompo tsy ny fahamendrentsika no entsika miaraka amin'ny tompo fa ny fahatsiarovantsika tena ho kely tsy tanteraka ka mila miakina feno aminy arak'izany dia mila fanetretena ny fandraisana ny fahasoavana
fa Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina ho ny soratra masina. Andriamanitra manohitra ny priere. Andriamanitra manohitra ny mpizaozao. N'Andriamanitra manohitra ny mpiambo manao ny tena no zavatra. Fa manome fahasoavana kosa ho an'ny manetry tela. Jakoba 4:4-9. Ay ty Andriamanitra ty tsy afaka miaraka amin'ny mievitena ho zavatra, tsy afaka. Mifanohitra ireo. Hanika izay manana an'ireo dia sady manalavitra an'Andriamanitra no alavirin'Andriamanitra. Koa ny manetry tena sy ny mino ihany no afaka misitraka ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy. Ny manetry tena sy ny mino ihany. So fa mbola miantsontsika izy androany. Makanesa ty amiko. Makanesa ty amiko. Ianareo rehetra izay mahatsiaro tena fa vesaran'entana. Trovana eo amin'ny fiainana. Toa manao zavatra mba hikendre nitsy-kanjo ay no fanohitra amin'izany no tratra. Makanesa ty amiko. Fa izany no hanome anareo ny fitsaharana. Tompony fahasoavana Jesosy Kristy. Faharoa, ray be fitiavana na ambarako hoe ray fitiavana ny Andriamanitra raintsika. Tsy nitonona fotsiny izy hoe Andriamanitra be fitiavana na Andriamanitra manam-pitiavana be dia be amintsika, fa izy dia Andriamanitra fitiavana mihitsy. Ary ty amin'ny fitiavana tsy mety levona. Io Andriamanitra fitiavana io no manome antsika ny tenany zanany izay fanehoan'ny mpitiavana ambony indrindra. Azahoantsika amin'ity azy. Fitiavana tsy mety levona ho iateo, tsy miova. Le fitiavana agape. Io Andriamanitra fitiavana io dia mitady ny soan'ny zanany mandrakariva. Za mahalala ny hevitra hiverako anareo izy, dia hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza. Amin'izao fetiny reny izao, dia tsara ny mampahatsiaro ny fitiavan'Andriamanitra. Rehefa miresaka ny fitiavan'Andriamanitra dia izao ny lazany azy ao amin'ny Isaia. Mo mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy, ny reny zany sy loko hoe reny. Mo mety manadino ny zanany minono va ny reny, na tsy tia ny zanaka nalaoky ny kibony. Araka izany dia ny fitiavan'ny reny mihitsy nataon'Andriamanitra ho référence. Sady tia no takatsika izany, no fantatr'Andriamanitra ny fahambonian'ny fitiavan'ny reny, tsy mahafoy ny zanany. Saingy tsy tanteraka. Tsy tanteraka ny fitiavan'ny reny. Hay mety manadino ihany izy. Hay mety manadino ihany ny sasany. Hoy ny fitentsika malagasy hoe mamy ny zanaka. Dia antsika antoiny fa raha manaiky nono akifika. Tsy manao an'izany Andriamanitra. Na dia nampijaliana aza ny zanany, na dia nombona tamin'ny hazo fijaliana aza ny zanany, na dia nilavina aza ny zanany, nasehony ihany fa tia azy hatramin'ny farany. Ary zany ny tiavana antsika olombelona. Fitiavana maharitra. Saingy tsy fitiavana miray tsikombakomba amin'ny ratsy. Tsy fitiavana mitarika ny olona any amin'ny fahaverezana, fa fitiavana mitarika ny olona hibebaka mba handraisany kosa ny fiainana. Hoy aho teo hoe tsy tanteraka ange ny fitiavany reny. Saingy na tsy tanteraka aza, dia rakofan'Andriamanitra kosa ny fahasoavany. Ny fahasoavana eo amin'ny Jesosy Kristy. Araka izany ny hevitry ny hoe fahasoavana dia manetsina ny banga, manitsy ny mivilana,
manavao indray ny tonta ary manamboatra ny simba. Zany ny atao hoe fahasoavana. Ka na tsy tanteraka aza ny fitiavany reny, na tsaroantsika tsy tanteraka aza ny fitiavany renitsika antsika, tsarovy fa fanomezana avy amin'Andriamanitra izy. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra no mandrakotra ny fitiavany. Ka aza mijery araka ny fijeriny olombelona, fa mijery kosa amin'ny fijerin'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra miteny hoe ny reny mety manadino ihany, za kosa tsy mba manadino na oviana no oviana. Fa tiany azy teo amin'izao tontolo izao ny tompo, ary tia azy hatramin'ny farany. Ary zany fitiavany zany no andrakofany. Andrakofany antsika, fa andrakofany manokana ny reny. Ka na eo azy zany mety fahalemena. Ka sao manao kosika reny hoe zaho ange reny tsy izy mihitsy. Reny tsy mendrika, reny tsy tanteraka. Tsarovy fa ny fahasoavan'Andriamanitra mandrakotra ny fahalemenao. Ka fanao miteny tahaka ny Paoly hoe fa ny fahalemeko ny reharehako. Satria nandray ny tenin'ny tompo, ampo anao ny fahasoavako. Ka andeha hisaotra ny tompo sika. Andeha hisaotra ny tompo nanome reny, na dia reny tsy tanteraka azy. Satria ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany mandrakotra ireny. Andeha hisaotra ny tompo isika. Nampita tamin'ny reny ny fitiavany. Nisy fotoana zay nanaovana dinidinika ny amin'ny batisa ary nampitana ny fampianarana nentiny ireo ataontsika hoe manan-tsaina, ny psychopédagogue zany. Fa mahavariana na dia tsy takatra izao tontolo izao aza ny fomba fiasan'Andriamanitra. Fa fantatsika moa ny fitiavan'Andriamanitra asehony amin'ny atao hoe fiombonana, communion. Zany no ampisehon'Andriamanitra ny fitiavana. Niza tian'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra dia antsono amin'ny firaisana aminy ho amin'ny fiombonana aminy. Ary zao ny tena mamperitreritra. Rehefa naka ny olombelona tamin'ny alalan'ny Eva ary tamin'ny alalan'ny vehivavy, mba hitondra ny zanany ho eo amin'izao tontolo izao Andriamanitra, dia napetrany tao am-boka tao nandritry ny 9 volana. Fiteny malagasy moa dia 10 volana kibo. Nandritra n'izay 9 volana zay dia miaina ao anatiny atao hoe fifandraisana tena lalipaka ary tsy azo tapahana ny reny sy ny zaza. Io no atao hoe relation fusionnelle. Ao amin'ny reny ny zaza ary ao amin'ny zaza ny reny. Nandritra izay 9 volana zay. Ka zay sotronin'ny reny no sotronin'ny zaza, zay hoan'ny reny no hoan'ny zaza, zay foan'ny reny no foan'ny zaza. Zany ilay relation fusionnelle zay nentin'Andriamanitra nametraka ny fitiavany ao amin'ny reny. Ary zany no mahatonga n'ilay reny ho référence. Satria nitondra 9 volana amin'ny kibo. Silaky ny ainy io. Silaky ny ainy io. Izy mihitsy io. Anika rehefa mivoaka indraindray ny zaza, misy reny tsy mahatanty. An'ilay tadipotra tapaka. Fa ny zavatra misy ary tia nampitaina eto aneto izao, nampitain'Andriamanitra tamin'ny reny, tamin'ny alalan'io relation fusionnelle nandritry ny 9 volana io, ny fomba entiny mity ny zanany dia isika zany. Relation fusionnelle, communion, unité. Ary zany unité zany ny fitaratra, ny refy andrefesan'ny zany dia ny firaisan'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Misaora an'Andriamanitra. Nanome reny, fa napita tamin'ny alalan'ny renitsika koa ny fomba entin'Andriamanitra mity antsika, ka hitiavany antsika. Ka na tsy feno azy reny tompo, na tsy feno azy reny ry zanaka, tsarovy fa avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra ary fenon'Andriamanitra amin'ny fitiavany feno, fenon'Andriamanitra amin'ny haren'ny fahasoavany amin'ny Jesosy Kristy, fenon'Andriamanitra amin'ny faharopony. Izany no isaory sy ankasitrahony reny amin'izao fetin'ny reny zao.
fatelo sady farany fa fony fotoana na dia satria azy valapatra amin'izany fanahy mampiray ny fanahy masina ry havana tsy haintsika amin'ny maha olona amin'izao ny mity tahaka an'Andriamanitra tsy haintsika izany raha ny fitiavana eros raha ny fitiavana filia dia mety ho haintsika ihany na dia tsy hain'ny olona rehetra azy fa ny fitiavana agape izay maha-Andriamanitra n'Andriamanitra mihitsy ilay tsy misy fetra tsy haintsika ny miaino izany fa ny fanahy masina kosa ary voalaza teo izany voalaza ny sarika teo izany ny fanahy masin'Andriamanitra no mametraka ny fitiavan'Andriamanitra ao amintsika ka dia omeny antsika izany mba azotsika manana firaisana madio sy marina amin'Andriamanitra ary manana firaisana madio sy marina amin'ny hafa ndraindray ilay fitiavan'ny olona io ka fitiavana mampalahelo fitiavana mamingana ndraindray fitiavana mandratra misy fitiavana mandratra ane fa ny teneniko teto ilay tenin'ilay filozofia anankiray hoe j'embrasse mon copain mais c'est pour l'étouffer fihinoko ihany izy fa mba azahoako manakenda azy misy fitiavana tahaka izany ary tsy ela akory zay na re témoignage ny reno zay namono zanany namono ny zanany satria tiany loatra hono ny zanany ny fitiavan'Andriamanitra fitiavana ambony loatra fa saingy tsy fitiavana mamono fitiavana mamelona na ny maty aza velominy ka ny fanahy masina ry havana omeny antsika ary omeny ny reniko io zany omeny azy manokana amin'ny mahareny azy mba hisitrahany feno ny fahasoavan'Andriamanitra ka ilay fanahy masina mampiray antsika amin'Andriamanitra mampiray antsika amin'ny samitsika fa rehefa tsy mandeha amin'ny fanahy ny olona rehefa tsy manana ilay persona fahatelony trinité ny olona dia tsy mampiavana izy fa mampisaraka tsy mampiray izy fa mampitsitokotoko tsy mampifanatona izy fa mampifanalavitra mampisaraka tsy mampiombona izy fa mampizarazara ry havana ny fanahy masin'Andriamanitra lakle ho amin'ny tena fiadanana ary ao amin'ny baiboly ny atao hoe fiadanana fihavanana koa no heviny tsy misy asan'ny fanahy masina ka mitondra faharavana na manimba ny fihavanana ry havana tsy misy fa ny fanahy masina koa mamelona ny mahareny ary izany no somary valaparako amin'izao fetiny reny zao ny fanahy masina mamelona ny mahareny voalaza teo la relation fusionnelle ary ambaran'ny soratra masina fa ny fanahy masina no mampiray ny fanahy masina no mampiombona ary ny fanahy masina no mametraka ilay fitiavana agape ao amintsika ilay fitiavana tsy mila takalo io napetraka ny tompo amin'ireny irainy mpanakanto zany fa tsy maintsy fantarina hoe avy aizany e zany e avy aizany e zany io fitiavana agape io no nitiavany antsika zanany ary io koa nomeny antsika mba hatsampantsika fanaheo aza ny fahalemena zay manakona ny tena fitiavana ny fanahy masin'Andriamanitra kosa manarina sy manamboatra manitsy antsika manavao antsika fanomezana avy amin'Andriamanitra ny reny ary ny tsy fahatanterahany reny dia normal mety gagitsika normal ny tsy fahatanterahany reny raha misy reny milaza fa tonga lafatra dia mampandainga ny soratra masina izy tsy misy tanteraka na dia iray aza normal ny tsy fahatanterahany reny satria olona izy fa ny fanahy masina kosa manokatra ny saintsika ny saim-panahintsika ahita ny fitiavana lalina ao amin'ny fony na tsy tanteraka azy izy ny fanahy masina kosa manokatra ny fontsika akasitraka sy tia azy amin'ny fitiavana tsy mety levona na dia eo aza ny tsy fahatanterahany sy izay mety fahalemeny sarona ny fitiavan'Andriamanitra
ny tsy fahatanteran'ny fitiavantsika ary sarona ny fahasoavan'Andriamanitra ny tsy fahatanteran'ny renitsika mahatonga atsika mahita azy kosa tsara. Hidera azy sy ilaza azy tsara, ho vehivavy tsara, satria ny fitiavan'Andriamanitra no ivelomany, ny fitiavan'Andriamanitra no velona ao aminy. Raha mandre ary sika ilay tsodrano, izay nisoratany Paoly amin'ny taratasiny amin'ny Korintianina 2, milaza hoe ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana avy amin'ny fanahy masina dia tsarovy. Fa omen'Andriamanitra anao zany ny sitraka feno ny fahasoavany, isitraka feno ny fitiavany, isitraka feno ny fampiavanana avao aminy. Ka dia raha izy ilay irany tononoko teo aloha teo, mira fa 770 milaza hoe dia raha Andriamanitra fa izy loharano-tsoa, dia raha ny tompotokana ray zanaka ary fanahy koa. Asam-pahasoavana feno fitiavana ry havana no ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona amin'ny alalan'ny fanahy masina. Dia raha izy ankasitrao izy, ary ankehitriny amin'izao fetiny reny izao izy, dia raha izy ankalazao izy noho ny renitsika rehetra. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ho aminareo koa ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ho aminareo ny firaisana avy amin'ny fanahy masina, ahatonga ny fiadanan'Andriamanitra tsy ho nofinofy fa ho fiainana ho an'ny mino, ary ahatonga ny fihavanana ho fitory sy fanambara eo amin'ny mahavehivavy, eo amin'ny mahareny, ary eo amin'ny mampino antsika mianakavy. Mahatoky ny antsontsika eo amin'izany, izy hatateraka azy ho amin'izay rehetra mahatoky azy kosa. Amen. Petraka isika.
andeha iara-mitsangana isika iara-manonina ny fanekemponoana ka iombona amin'ireo vavolombelona nahita maso isika hanambara ny finoantsika an' Jesosy Kristy dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe sy araka ny teny nataon'ny Samaritana hoe sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe petraka isika. Izao ny Tompo dia manasa antsika ho amin'ny fiombonana firaisan-databatra aminy. Fatatsika ny antsonana izao fankalazana ataontsika izao hoe communion. Ary amin'izao fetiny reny izao dia manana refo manokana izany satria ho iah teo hoe ao amin'ny reny nanehoan'Andriamanitra ny fomba hifankatiavany amin'ny zanany. Ny atao hoe mifankateo amin'Andriamanitra miombona. Ny atao hoe tia an'Andriamanitra sy mino an'Andriamanitra manana fiombonana sy firaisana amin'ny Jesosy Kristy zanany. Koa dia Jesosy Kristy manasa antsika mba handray ilay fampihavanana feno amin'ny ray ary indrindra hiaina sy hivelona ny fampihavanana amintsika samy isika. Ataontsika ny hira votondro mangataka ny diakonina mba hiakatra ety. Aoka iara-mitsangana ny fiangonana. Ho aminareo anie ny fiadanan'ny Tompo, aoka izary zany fiadanana zany amin'ny eo akaikitsika isika. Asandrato ny fonareo ho eo amin'ny Tompo. Aoka ho deraintsika ny Tompo Andriamanitra. Entiko Tompo ray masina Andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra. Mety sy mahavonjy ny isaoranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay, izay tianay sy nanolo tena hamonjy anay. Amin'ny alalany koa ny deran'ny anjely ny fiandriananao, hitsaoan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra, ary arahan'ny fiangonana any an-danitra sy ety an-tany midera ny anaranao amin'ny fiobiana. Ary zay koa ankehitriny Tompo, dia miara-manandratra ny feonay aminy, ka mifanajana lehibe no hideranay hoe Masina, Masina, Masina. Jesosy Kristy tompontsika riavana tamin'ny aliny izay namadiana azy. Tsara ny manamarika hoe alina izay namadiana azy. Satria tao anatin'izany ny nanehoany kosa fa mahatoky izy. Dia nandray ny mofo izy ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy, raiso ano ity ny tenako izay omenao anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Dia araka zany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy,
misy tro amin'ity ianareo rehetra fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka ka na hoviana no misotro ianareo dia zao no ataovy ho fahatsiarovana ko dia misaorany ray izay namendrika atsika anananjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava amen petraka isika ry kristianina malala antsoina hoe malala isika satria tiantsika ny tompo ary tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety levona tiantsika ary amin'ny fitiavana tsy misy fetra ankehitriny nitaonantsika izy mba ampiorina ny fontsika ho amin'ny fahatsiarovana azy ho amin'ny fahatsiarovana ny asany ary amin'ny fiainana feno ny finoana azy eo amin'ny fiainantsika mivavaka isika misaotranao izay ry Andriamanitra rainay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakao lay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay raha eo ndreto izay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanakao olona dia ny fietreny zany ny fijaliany sy ny fahafatesany isolo tenanay zany ary ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny fifonany mandrakizay ho anay dia ny fikendrena mandrakariva ny anasoavana anay izany ko dia miandry sy mitalao ny fiverenany izahay ko ankehitriny ary raha io ampidino ny fanainao masina ameno ny fonay ka ndraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny mofo sy ny divay izay manondro ny tenany sy ny rany izao ka ny fanainao masina neno arinao anamasinanao ary nomezanao anay ny zavatsoa rehetra aoko tsapanay ny fanatrehanao mba tsy izay tsony ny velona fa ianao ny velona ato anatinay miaraka ny fiangonana ry Jesosy Kristy tompo zay miomba ny latabatra maso dia mangataka mba ampiraisinao aminao ohatry ny sampanao voaloboka ampianary fankatia tahaka ny tiavanao anay izay arako izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fiainana aminao dia ianao izay miara-manjaka amin'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay ataontsika nira 7 amin'izany toa ny andininy fahatelo fanandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra atsika isika zany no ahafahantsika miara-manonona ilay vavaka nampianarin'ny Kristy hoe rainay ô izay any an-danitra ho masinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meona an'io izay anina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondranay ho amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen aoka hitsangana ny fiangonana ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika
zay no vakivakiana ho atsika fa isika zao na dia maro azy ary na dia samy hafa azy dia tena iray ihany satria samy nandray tamin'izany mofo ray zany avokoa ny kapoko ny fisaorana zay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika dia ny rano famelan-keloka zay namelana ny elontsika sady ahafahantsika kosa mamela ny eloky ny namantsika na iza na iza hoy ny tompo avy efa voavoatra avokoa zao ny zavatra rehetra mahazo mipetraka ny tsy paray fanasan'ny tompo manao ny hira 290 isika dia zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoka rehefa tafaveriny ity ny dekona dia miara-mihinana ny mofo sy ny kapoka sy misotro amin'ny kapoka isika zay fa nahazo dia mahazo mipetraka mba hitany dekona zay mbola tsy nahazo
aoka hitsangana ny mpandray fanasana tompo. Hoy Jesosy Kristy tompo, ano tia ny tenako izay omena ho anareo, zao nataovy ho fahatserovana. Hoy koa Jesosy Kristy tompo hoe sotronareo rehetra ty fa ity ny rako dia na mifanekena vaovao zay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no ataovy ho fahatserovana. Jesosy Kristy tompontsika zay voaompo tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny rany sy ny tenany izay nanavotana anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ny ampahery anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo any ny fiadanana. Hira fa 490 entsika misaotra ny tompo. Rafontsika dia misy sac poubelle ry zay anangonatsika ny kapoka. Afaka mipetraka isika. Ny mpitandrina sy ny komity FPMA Toulouse dia afaly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Toy izao indray no vaovao azo ambara amintsika anio. Vaovao nasionaly. Fiofanana SAP KNPL. Mitohy ny fampianarana SAP KNPL isaky ny alarobia hariva amin'ny alalan'ny phone call na Zoom amin'ny valora alina. Fiofanana tompona andraikitra. Ho tanterahana ny asabotsy 10 Jona eto ny Temple du Salin, ny fiofanan'ny tompona andraikitra eto amin'ny faritany Atsimo andrefana. Izany dia manomboka amin'ny valora sasany maraina ary ny farana amin'ny 4 ora sy sasany tolakandro. Efa nikatona ny fisoratana anarana ho an'izay misakafo atoandro eto amin'ny fiangonana, entanina kosa ny tompona andraikitra rehetra anatrika izany fotoana izany na misakafo na tsy. Vaovao tafo. Rakim-pisaorana, olona tsy nitonona anarana nanolotra 50 € ho an'ny mpitandrina. Taratasy fisaorana, nahazo taratasy fisaorana ny fiangonana avy amin'ny fianakaviana Raphaël Girard sy Mireille. Famangina voalohany, ny famangina ny fianakaviana Rumo izay namoy iray dia ho tanterahana ny alahady 2 Jona any amin'ny Vieux Temple. Famangina faharoa,
ny famangina ny fianakaviana rasolo malala izay namoy zanaka sy ny fianakaviana beavana izay namoy raitapo dia ho totosaina ny alahady 8 jona any amin'ny vieux temple ihany koa. Sampana fifoazana. Fa tsy misy mahay manao fanorenana afa-tsy izay natao dia Jesosy Kristy. Korintianina voalohany toko 7 ny 2:1. Ny convention 2023 isan-keritaona fa 430 any fifoazana FPMA dia ho tanterahana any Gelle Courteil 700 km miala avy Toulouse mandritry ny herinandro manomboka ny 17 ka hatramin'ny 13 Jolay ho avy izao. Ny sarandasy dia 150 € isan'olona. Ny sarandalina dia tena mavesatra noho ny fahalaviran'ny toerana. Koa misy urne any an-tanàna sampanantsika mahay fanomezantsika tanana amin'ny fanampiana mpiangona rehetra atao amin'ny FPMA Toulouse izay manam-paniriana andeha amin'izany convention izany. Fa Andriamanitro hantanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Filipianina toko 4:7. Ireo izay te isoratra anarana amin'izany dia afaka manantona an'ny beavana Angelina. Sampanatily. Faly manasa fiangonana manontolo ny sampanatily ankalazan'ny fetim-pirenena. Arak'izay dia asaina isika ho tonga maro amin'ny kermesy tilikambo izay karakaran'izy ireo ny asabotsy 14 Jona manomboka amin'ny 2 tolakandro ao amin'ny salle de fête du centre de loisirs du Baricou any Bozelle. Izy varotra fampisehoana, lavanty, ary lalao maro amin'izany ho antsokajy taona isan-karazany. Isy ihany koa lalao mahakasika ny teny malagasy izay fanitsiana tsipelina sy fomba fiteny diso, isy fampianarana mahandro sakafo malagasy ihany koa. Izany rehetra izany dia ravahana hira sy dia, tsikitsiky ary sakafo sy tsakitsaky malagasy amidy amin'ny vidiny tena mirary. Ary endrina miavaka kely ho an'ny rehetra no amaranana amin'ny fotoana. Tongava maro fa fotoana iray nangonantsika ihany koa noenty-manana ho an'ny trano fiangonana UHQ araka ilay teny faneva hoe ndao isika hitsangana sy hanangana Nehemia toko 2:7. Concert TGC. Misy sandrata ianao TGC Europto 2023. Izy concert lehibe miaraka mitarika TGC avy any Madagasikara ny zoma 30 Jona amin'ny 7 alina ao amin'ny salle Gzerako any Bruguière ao anatin'ny fandalovan'ny tarika eto Europe sy ho fanohanana ny vinatrano fiangonana izay ataontsika FPMA Toulouse. Ny hetsika dia orina amin'ny hoe taranaka voafidy. Toy izao ny fidirana: 20 € ho an'ny olona mihoatra ny 40 taona, 15 € ho an'ny ankizy 10 taona ka hatramin'ny 12 taona. Izy fisarihana ny numéro-ny tapakila fidirana izay lafo ary mety azahoana loka toy ny séjour complet, vol sy hébergement aty Europa sy loka hafa koa. Afaka ataonao ny vidin'ny tapakila eo amin'ny stand misokatra isaky ny alahady na any amin'ny komity na afaka mividy en ligne amin'ny alalan'ny roy voasoratra eo amin'ny flyer. Tongava maro ary entano ny namanao. Étude biblique. Misy ny étude biblique ny talata 9 Jona amin'ny 7 sasany hariva amin'ny alalan'ny Zoom. Permanence. Misy ny permanence ataon'ny mpitandrina ny talata amin'ny 10 ka hatramin'ny 4 tolakandro tsy miato sy ny alakamisy amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 atoandro. Fanadiovana ny trano fiangonana. Ny tompona anjara ny fanadiovana ny trano fiangonana io dia ny sampana lehilahy kristianina sy ny sampana vehivavy kristianina. Diarim-piangonana. Ny alahady 12 sy 20 Jona amin'ny 10 sasany dia any amin'ny vieux temple ny fampompivavahana. Ny alahady 15 Jona kosa dia arahana fiangonana Rahavavy FKMT ny fampompivavahana fankalazana ny fetim-pirenena. Izany dia atao amin'ny fiangonana Notre-Dame de Lourdes amin'ny 10 sasany maraina. Dia misaotra antsika naharitra hatramin'ny farany ary ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Fanaontsika ny miaraba ireo vahiny izay sendra mandalo na hitoetra
misy amintsika ao anatin'izany angatana mba hitsangana. Dia faly zay miaraba anareo tonga soa eto amin'ny tanànan'ny Toulouse ary tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse. Raha mijery anareo zay tsy te hibikabika akory fa te hiteny hoe tonga soa ary miaraba. Ary dia misaotra indrindra anareo tsy ny hafahafa niaraka taminay. Fa ny vavanareo, ny fonareo, ny sainareo, ny fanahinareo, ny ombona tamin'ny hiranay sy ny vavakay ary ny fiainonay teto dia hery mampahery anay tokoa. Ka dia misaotra indrindra makasitraka tompoko. Ary dia mitsodrano anareo zay. Ny tompo ny fahasoavana ne ahatanteraka soa ny antony nahatongavanareo eto. Ary izy omba anareo androtsaka ny fiadanany, ny fahasoavany, ary ninonina irin'ny fonareo, ninonina tianareo tanterahana eto ka apetrakareo amin'ny tompo dia ho tanterahany soamantsarana izany. Dia tsarovy fa na oviana anareo no mandalo eto, misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia misaotra indrindra tompoko. Afaka mipetraka nareo. Zao dia tonga amin'ny minitra ny trano isika. Misy vidéo zay asehontsika mba henontsika tsara azafady. Avy any Madagasikara ny Tana Gospel Choir na ny TGC no amonjy anareo any Toulouse ho avy zahay hiaraka hifanotrona aminareo amin'ny fananganana ny fiangonana. Zany hoe zahay avy any Madagasikara mihitsy miara hifampitantana aminareo eto Toulouse hifanotronsika amin'ny fananganana ny fiangonana. Dia ndreo zahay ho avy zahay amin'ny fahatelopolon'ny volana Jona ho avy izao efa niomana tsara zahay manantena anareo fa ho avy teo ianareo hifanotrona amin'ny fanatanterantsika an'izany vinanasa mahafinaritra be ho an'ny FPMA eto Toulouse zany dia tongava amin'ny fahatelopolon'ny volana Jona no fotoanantsika jereo anatin'ny afisy ao tongava mividy billet, tongava mividy ny tapakila fa tonga ny TGC ka dia miteny aminareo ary zahay hoe hitondra ny anjara birikiny amin'ny vina trano fiangonana izay nirosontsika. TGC Tana Gospel Choir. Ny hoe Tana dia fatatsika izany fa Tananarivo zany. Naniraka olona avy any amin'ny 100 kilometatra ny tompo. Anentana sy anetsikatsika hanao ny asa fananganana ny tempoly. Avy any amin'ny 100 kilometatra. Zao ny lazain'ny tompo amin'ny Matio 20 ao. Nitsoka sodiny zay ozy izy nefa nareo tsy nandiha. Nanao hira fisaonana zay nefa nareo tsy nitomany. Ary ny fitenin'ny malagasy hoe sao dia nareo anaterakira indray milaza fa tsy mahay mandiha. Niala tany amin'ny 100 kilometatra ireo mba handray anjara ary indrindra nietsiketsika antsika ho amin'izany vina fananganana trano fiangonana izany. Raha ny avy any amin'ny 100 kilometatra azy tonga aty manahoana isika eto Toulouse sy ny manodidina. Ka dia zany no anentanana antsika. TGC Tana Gospel, antson'Andriamanitra na antso avy amin'Andriamanitra no heviny. Raha antsony olona zao aza mietsika mijanona any. Raha antsony olona zao tsikerao, enjeo sakano, aratsio. Fa raha antsony tompo kosa zao aza mienahena, aza matahotra. Matoy ianao nantsony dia tiany. Matoy ianao nantsony dia itokisany. Ary matoy ianao nantsony dia anomana ny fahasoavana. Azahoanao
manatanteraka tsara izany ka mandrosoa momba antsika ny tompo hoy Nehemia koa dia tahaka izany nandeha ambolana maro namakivaky tany efitra mba hanatanteraka ny fananganana ny Jerosalema indray. Nehemia mpanangana zany ilay Nehemia satria nandreny antson'Andriamanitra. Isika anio Nehemia efa miantso Andriamanitra ka tsy ny TGC ihany no tonga aty amintsika fa ny antson'Andriamanitra mihitsy no miatefa amintsika ndeha hitsangana anangana. Ary ny fahatelo choir na chœur no heviny miray feo no heviny. Tsy feo-kira fotsiny lazaina eto fa feon'ny finoana, feon'ny asa, feon'ny fiarahamientana, feon'ny fiombonana. Hoy izy soratra masina hoe rava ny firenena miady atrano. Fa izay miara-mamory amiko kosa hoy ny tompo, izay tsy miara-mamory amiko kosa hoy ny tompo dia mampiahaka, mandrava ny dikan'izany, manaparitaka ny hevitra izany. Koa andeha ampiray ny herintsika, andeha ampiray ny fontsika, andeha ampiray ny fanahintsika, andeha ampiray ny ezaka tsika rehetra fa tsy ifanaritaka na ifampizara discours na samy milaza zay tiany lazaina na samy mandeha am'izay tiany atao. Andeha ampiombona tonga aty amintsika vavolombelona izany cœur avy any Madagasikara zany mba hatonga atsika koa ho vava iray, saina iray no antsika manome voninahitra an'Andriamanitra ary manangana izany tranon'ny Kristy izany. Ka andeha ara-mientana e, tsy hanatrika fotsiny na handray anjara amin'ny hetsika ataon'ny TGC fa hanohy amin'ny fiarahamientana, fandraisana anjara amin'ny hetsika rehetra, indrindra amaly ny antso rehetra fa fiangonana isika. Ary amin'izany mahafiangonana izany dia tian'ny tompo indrindra nisehontsika ho fiangonana mijoro, ho firaisana manatanteraka asa tsara. Misy ny fanatanterahana izao hetsika miaraka amin'ny TGC izao ka antsoina zay terim-panahy hanolotra fanomezana na don ho an'ny buvette. Fanomezana vokatry ny fo. Tsy antso zao hoe andeha familana zao ka avy fa zao izy amintsika ny terim-panahy te hanolotra zay fotsika. Fa hoy ny tompo hoe zay manome amin'ny fifaliana zany no akasitran'Andriamanitra. Dia antsoina koa sika zay terim-panahy ampiatrano ny TGC aorinan'ny concert. Raika amin'ny 20 menada izy no avy. Ary sika zao no vantaniny amin'izany. Iraky ny tompo reo. Mahazo toma ampiatrano vahino ny soratra masina ao amin'ny Hébreu 7:12 fa ny sasany aza nampiatrano anjely fa tsy fantany. Wow! Raha amin'ireo raika amin'ny 20 reo misy anjely tehitrano ao aminao. Mety zay. Ka dia tsy anterika io zany fa amin'ny fifaliana amin'ny fo misokatra mahatonga ny varavarana misokatra. Ka na iza na izy sika terim-panahy ampiatrano na ray na roa na telo na efatra amin'izany tarika TGC zany dia angatahana anatona ny tompony andraikitra isoratra anarana fa adidy masina eo amin'ny tompo zany. Ary zay nataonareo amin'ny anankiray amin'ireo hoy ny tompo dia nataonareo tamiko koa. Koa dia mahereza sy mahatanja fa mombanao ny tompo. Amen. Dia tonga amin'ny fotoanan'ny fanatintsika zao ry havana ny rakitra zany. Ataontsika ny hira 7:9 dia ho tatazana ny rakitra. Ny fanatazana rakitra dia atao any amin'ny toerana misy kosa ny panier connecté anankiroa hitsangana ety aloha. Angatahana mba hanatona avy hatrany isika mba tsy hampitarazoka ny fotoanantsika tsarovy fa izay manome amin'ny fifaliana no akasitrahan'Andriamanitra. Izano anompo ani Jesus, izano anaki mauasinu, ini atsarani, ini antrabe, visita monte kamilezani.
araka ny fantatsika rehetra moa zany fa tsy atorontsony dia fetin'ny reny anio ary sambany efa ela ihany any teto Toulouse fa zao vao nankalaza ny fetin'ny reny ny alahady fandraisana zava-dehibe zany araka nylazaiko teo ny planina an'Andriamanitra mahafinaritra ny plany amin'ny reny ka dia manokana fotoana ao amin'izany isika ka ny sekolin'ny tenin'Andriamanitra no mitarika ao amin'izany ndeha ary ataontsika ny hira 700 ny andininy voalohany dia mangataka ny tompon'anjara izay andray fitenenana mba hiakatra ity sahady zany no hira ary zany hira zany dia mitsindrin'ny fanahy mba tonga antsika tsy hanadino ny ray aman-dreny ny sitrapon'Andriamanitra teo dia nanambara tamintsika lay didy izay milaza ny tokony hanajantsika ny ray aman-dreny ary ny soratra masina dia mitaona antsika mandrakariva mba hatsiaro fa planina an'Andriamanitra ny fisian'ny ray sy ny reny noho izany ny fanajana izany lamina izany sy ny fanajana ny ray sy ny reny dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tokoa ka dia arabaina ny reny rehetra ka dia mangataka ny reny rehetra izay manatrika eto mba hitsangana azafady faly miaraba anareo rehetra ny fiangonana manontolo ary indrindra mangataka ny fitahin'ny tompo feno aminareo azahoanareo manovo fifaliana fiadanana ary fivelarana ao amin'izany mahareny zany indraindray dia misy matsiaro zany mahareny zany mangidy misy mandray izany mahareny zany ho entamavesatra misy mandray izany mahareny zany ho fiangarana azy any amin'ny lafiny negatif fa izao fahasoavana ny mahareny ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny fidianana anareo sy ny antsona anareo reny dia mbola arotsany mba azahoanareo miaina izany mahareny zany ao ambanin'ny fitahian'Andriamanitra mandrakariva dia izany no angatana eo anareo ka sady miaraba anareo zahay ho tratra ny ela indrindra ho ny fitenin'ny malagasy hoe hifanatitra amin'ny zanaka manjafy ary indrindra ny fanirinay dia mba ho feno fakasitrahana an'Andriamanitra ianareo satria ampitobahany isan'andro anareo ny aren'ny fahasoavany ka dia miaraba anareo zahay mirary soa anareo zahay mampahery anareo zahay ary miara-mifaly aminareo izahay dia mangataka ny solotena ny STA andraiky fitenenina sy namoty izy ampita koa afatra ho aminareo Bonjour à tous, bonne fête des mères à toutes les mamans au nom de la STA. J'invite les enfants à venir devant. On a préparé un chant pour toutes les mamans. Et les mamans, vous pouvez vous asseoir.
Les STK aussi, si vous pouvez venir, s'il vous plaît.
merci les enfants pour ce chant, merci les jeunes. Alors d'habitude, comme tous les ans, on distribue des cadeaux à la fête des mères. Désolée, la livraison elle n'est pas arrivée comme prévu, donc ce sera pour la semaine prochaine, vous les aurez quand même. Un petit mot pour les mamans. Les enfants avec ce chant, ils ont voulu vous témoigner leur amour. Et nous, on le sait, on ressent votre amour aussi. Et cet amour, on n'oublie pas non plus qu'il nous vient de Dieu. Et nous le remercions en premier. Être maman, c'est dur, on le sait. Parfois, on est impatiente. Parfois, on est fatigué, on s'énerve. Mais prions toujours, restons persévérantes dans l'éducation qu'on donne à nos enfants pour qu'ils grandissent en sagesse, en vérité aussi, tout comme Jésus l'a fait. Et soyons dans la joie aussi de les voir grandir. Je lis juste un verset pour nous le rappeler. Dans 3 Jean, chapitre 1, verset 4. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Amen. À Dieu seul soit la gloire. » Mbola hivavaka ho an'ny reny isika. Raha eo misaotra anao zahay. Fa nomenao anay ny ahafahanay mankalaza izao fetin'ny reny izao. Azahoanay mahatsiaro ny ray, ny fahasoavan-dehibe. Ny antsonao ny reny. Ary nametrahanao adidy sy andraikitra, masina indrindra. Dia hitondra ny zanaka rehetra, ny zanak'Andriamanitra ao an-kibony. Sy hanabe azy ireny amin'ny fahalalana tsaranao sy Jesosy Kristy zanakao. Koa mivavaka aminao zay ho an'ny reny rehetra. Ankehitriny, ho an'ireo reny ho avy. Aoko mba ny fitahianao mandrakariva Tompo ny fiainan'izy ireny. Ataovy tsarony sy tsapany ny amasinany fiantsona azy. Ataovy mahay miankina aminao. Ary ianao namporotsaka ny fahasoavanao amin'ny isan'andro. Ka ninona ilainy anatanterahany andraikitra mahareny, mahavehivavy. Dia omenao malalaka izany, na ho an'ny fo, na ho an'ny saina, na ho an'ny vatana, indrindra ho an'ny fanahy. Dia arovy amin'ny ratsy rehetra ary mivavaka aminao zahay. Ny ahatonga ny reny ho tena andry eo amin'ny fianakaviana izay mampifamatotra azy. Satria nasehonao tao amin'ny reny ny endriky ny fitiavanao. Dia ilay fitiavana fiombonana, ilay fitiavana firaisana, ilay fitiavana maharitra. Dia ankinina aminao feno izay rehetra tokony ho an'ny tsiraray avy. Meo malalaka ary nivavaka sandratry ny tsiraray avy ho an'ny reniny, dia valianao malalaka na izany. Ary mihoatra noho izany azy satria mahay manao mihoatra noho izay naingatahana sy eritreretina ianao. Araka ny hery izay miasa aty anatinay. Dia derainay ankalazainay, asandratra ny anaranao Tompo, araka ho an'ny reny rehetra kosa eto amin'ity fiangonana ity, sy izay manatrika izao fotoana izao, ny fitahianao manana ambiampy. Amen. Dia ntanitsika izany ho tonga amin'ny herinan'io, satria amin'ny herinan'io ny cadeau. Mitohy mandritry ny herinandro zany ny fety de mere, zay no heviny. Ka dia mirary soa indrindra ho antsika rehetra. Adino teo amin'ny filazandra raha fa misy batisa amin'ny herinan'io. Dia ny batisan'ny rasolony raibe Adam Ezekias. Ka dia mitrotro ambavaka an'izany koa isika. Zao dia tonga amin'ny vavaka fisaorana isika.
mbola hivavakintsika. Ry Andriamanitra rainay eo, tsy mitsahatra any midera, mankalaza, ary misaotra anao zahay, fa tsara sady be famindrapo ianao. Hoy ianao hoe, ary na inona angatahanareo amin'ny anarako, dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Ankehitriny ary zahay, dia mitondra mbavaka ho an'ny mpiangona tsirairay eo amin'ny fiangonanao. Ankinay aminao izay mandalo fitsampana ankehitriny, ireo izay voazahady toetra ara-panahy, ara-batana, eo amin'ny entimanana, eo amin'ny lafim-piainana rehetra, toy ny fahasalamana, ny fitaizana, ny fianarana, ny asa sy ny maro hafa. Tongava ianao ampionina sy hanamevana azy ireo. Ianao izay mahalala tsara ny tsirairay, no aoka ny meherim-po sy faharetana ho azy ireo. Mahatsiaro izahay ho an'ny pastera sy ny ankohonany, ny komity ary ireo tompon'andraikitra atao amin'ny fiangonana. Tario sy tantany mandrakariva amin'ny alalan'ny fanahinao izy ireo. Omeo fahasalamana feno, ahafahana mitondra ny vahoakanao araka ny sitraponao. Tsy antao azy ianao, satria anao no efa niantso azy mba tena mpiandry tsara tahaka anao Kristy. Apetraka eo anatrehanao koa ny tetikasa maro samihafa eto amin'ny FPMA Toulouse. Tononay manokana ny fikarakarana ny fiderana sy fankalazana anao izay ho ataonay amin'ny 30 jona ho avy izao, izay ao anatin'ny vinananganana ny trano fiangonana. Aoka ny voninahitra ao no iseho mandritry ny fotoana rehetra, mba tena ho fijoroanay vavolombelona tokoa io fotoana io, anehoanay ny fifankatiavanay, ny fiombonanay, ny firaisan-kinanay ao aminao. Tsy adinonay ny FPMA eto Frantsa sy ny tetikasa rehetra, na ny anivony nasionaly zany na ny faritany. Ny tetikasa lehibe indrindra dia nanomezanao anay mpitandrina matianina, fa hoy ianao hoe be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy, koa ianao enoy izany ataka izany ry tompo malala. Raha mahatsiaro ny reny izahay androany, dia tsy ho diso anjara ihany koa Madagasikara firenenay, tany nipoiranay. Mamindrafo ho amin'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka ianao, atsaro ny fisaratsarahana, esoro ny tahotra mba hanamafy ny finoany anao ilay tokana ny malagasy. Aoka ny mpitondra mba hanaiky hotaren'ny fanahy masinao, ka hanaraka ny sitraponao hatrany hatrany, ka hiposaka ao Madagasikara ny voninahitra ao. Tondram-bavaka ihany koa an'ny Lafrantsa mampiantrano anay izahay. Ampio ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongana eo amin'ny fitantanana ity firenena ity, mba hiaina anaty fandriam-pahalemana hatrany izahay, sy mba hananay fahalalahana hatrany ihany koa hidera sy hankalazanao isan'andro isan'andro. Apetraka aminao ny etaeta izay any am-ponay tsirairay avy any, Andriamanitra tsotoa. Ianao le loharan'ny fahendrena sy fahalalana rehetra, kely ny sainay, fa ianao mahafantatra izay mety ho anay, ary mame mihoatra lavitra noho izay eritreretinay azy. Koa amin'ny anaranao Jesosy Kristy, sy ao amban'ny fitiavanao no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika fanatanteraka izao fotoana izao, mamarana ny fotoana isika ataontsika eo am-pitsanganana ny hira efa voatondro mialoha ny afatra sy ny tsodrandro. Mafinaritra ianareo, mezaho tonga lafatra, mifampahereza, miraisa saina, miavana, dia ombanareo ilay Andriamanitra loharanon'ny fitiavana sy ny fiadanana. Dia ombanareo rehetrany, ary ombanareo mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina.
ho aminareo any eny tompo. Hitay anareo any eny tompo ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo any eny tompo ka hiantra anareo, anandratra ny tavany aminareo any eny tompo ka anome anareo fiadanana. Alleluia, 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 amen. Alleluia, dia voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandeha amin'ny fiadanana ka manompony Tompo.